Iray ao amin'ny Kristy izay no loha hevitra amin'ny tianantsika ny fiarahana androzin'ny herinandro manasanao mbola hanaraka izany hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana amin'ity androany ity. Faly isika satria mbola samy indreto, mbola tafaraka miaraka andinika ny tenin'Andriamanitra. Ho aminao mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo ary ny fiadanany anjaka amponao sy ny ankonanao. Andeha ary araka-ivavaka isika raha nomboka nidinika androany. Raha eo misaotranao izahay fa afaka manana fotoana andinihana ny teninao. Amelany ilokay, amindrafo aminay mandrakariva, arako ny fanenao masina no ampitoerinao ty anatinay, azonay mandray tsara zay tianao ambara amin'ny alala zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ny andinina tao tadina no amaranantsika indray ny diniky fanaovana androany. Korintianina voalohany toko voalohany ka ny andininy fafolo manao hoe: ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, mba iray teny anareo rehetra ka tsisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ianareo, iray saina sy hevitra. Mino fa nisy ezaka nataontsika, mino fa samy manao zay azo atao daholo mba hisin'ny firaisana. Saotranao ny amin'ny ezaka sy valam-pak-hevitra izay fanoraisinao. Ireo biby madinika amin'ny zavaboary zany, dia betsaka ireo miaino anaty andiana tarika, tahaka ny ambodia, ny vitsika dia hitantsika endy rehetrarehetra eny, miaino anaty vondrona izy ireo, mifandray, mifanakaiky, misy fiarahamonina zay tena fanerasirana izy ireo. Raha jerenao dia hoe tena mirinda tsara, kanefa azo antoka fa tsy voatery milama mandrakariva amin'ny fifandraisan'izy ireo, misy fifandirana ao. Dia tahaka an'izany koa amin'ny fiainantsika olombelona anivon'ny fiangonana, ao anatina vondro isika dia mety misy olana ao, mety misy fifandirana ao, kanefa dia nomeny Paoly tamin'ny toerana ty ny torohevitra mba hialana amin'ireny fifandirana ireny, dia izao izy hoe aoka ao aminareo izao saina izao. Ry mpiara-midinika namana, izao no voalazan'i Jesosy eo amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:10. Filazantsarany Jaona toko 7:10 ka ny andininy 4:30 sy ny 5:30. Izao no voalaza manao hoe: didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoko tahaka ny tiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-kina amin'ny vahoakan'Andriamanitra izay mino famarinana dia manan-kery mandresy lahatra izao tontolo izao, fa manana ny famarinana izy ireo. Vahoaka miavaka voafidin'Andriamanitra. Andao ary asehontsika mpiara-belona amintsika ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-kina izay pirofo ny mahavahoakan'Andriamanitra antsika. Faharoa, Jaona toko 3 ka ny andininy 9:10. Andininy haitsika loatra zany teny zany. Jaona toko 3 ka ny andininy 9:10 manao hoe: fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Mpiara-mianatra namana, mitarika vahoaka misehatra ny fahamarinana mandrakizay eo amin'ny firaisana tonga lafatra Andriamanitra. Nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba hitona antsika eo amin'izany tanjona izany, anadiovany izay rehetra manatona azy, anadiovany izay mazoto amin'ny asa tsara. Izany no nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika. Ary izao no voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10 ka ny andininy 1:20. Hoy izy hoe: mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa aminao, mba ho amintsika koa izy, mba hinoana izao tontolo izao, fa ianao no naniraka ahy. Ry mpiara-midinika namana, no tendren'Andriamanitra
ny atonga ny vahoakany ho iray ao amin'ny finoana. Tanteran'Andriamanitra aminao sy ny ankohonanao ane izany firaisana izany. Ary zao voalaza amin'ny 2:20. Tsaona 7:20, 2:20. Nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahiko io, fa ho an'izay mino aho koa noho ny teniny. Tsy ho antsika ihany ka izany firaisana izany, fa irian'Andriamanitra mba hiparitaka ampiarabelona amintsika ihany keo zany firaisana, firaisam-po izany. Miainga efa ty amintsika zany, ilay vahoaka miavaka, voafidin'Andriamanitra ny faneho-pitiavana, faona firaisan-kina sy firaisam-po, de miparitaka ho any amin'ny hafa ihany keo zany firaisam-po, firaisan-tsaina izany. Iray ao amin'ny Kristy. Ho tanteraka amiko sy aminao ane izany teny izany hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray io, irinay tokoa ankehitriny ary etaetanay mba hahatonga ny firaisana io nivon'ny fiangonana mba ho iray ao aminao izahay. Matoky izahay, mino izahay fa azonao tanterahina eo aminay izany firaisana izany. Koa tario amin'ny alalan'ny fanena masina ary izahay mba hanaiky ny sitraponao eo amin'ny fiainanay, mba hananana zany firaisana sy fitovian-kevitra izany. De mitahi ny mpiara-mandinika rehetra misaotra ny amin'izy ireo zay nafoy fotoana fandavan-tena amin'ny fiara-mandinika ny teninao teto amin'ity fotoana ity. De homba ny fiainana ianao, fahasalamana, ny fianarana, ny asa fivelomana sy izay mahakasika azy, de homba ny tsiraray avy. Tonoina ny vavaka noho ny amin'ny anara Jesosy. Amen.